Hisy fanatsarana ny famantsian-drano eto Antananarivo renivohitra. Isan'ireny ny fanoloana ireo milina amin'ireo tompam-pamokarana sy fitsinjarana rano rehetra manderana Antananarivo raha nambara ny orinasa JIRAMA. Efa nisy ny fitsidihana ataon'ireo orinasa anao izany tetikasa izany. Nanambara ny minisitry ny rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana lain'Andriana Mialasoa tamin'ny zoma lasa teo fa hisy fiatsarana famokarana rano eto an-drenivohitra aorian'ireo tetikasa ireo. Tsy hitsana amin'izay ihany ho ity tompon'andraikitra ity ny asa raha nanambara ny tetsan-dramena fa hisy koa ny fanoloana ireo fantsona amin'ireo 420 kilometatra eo amin'ny tambazotra ny orinasa JIRAMA tahak'izay ihany koa araka ny nambara ny fametrahana ireo vondrom-piariana herinaratra amin'ireo tompo famokaran-drano sy fampiakaratosika misy 20 eto Antananarivo mba hitohizana famantsian-drano raha misy tsy fahatomombanany famantsiana angovo. Momba ireo fitradrana ambany tany dia efa vita ny 420 amin'ireo forage misy 530 izay apetraka eto Antananarivo sy ny manodidina. Ankoatr'izay moa dia isany tetikasa fanatsarana famantsian-drano ihany koa ny fanotarana ny tompam-pamokaran-drano ao Mandritra fahatelo izay amokatra rano hatrany amin'ny 4 metatra toratelo isan'andro ary ny tena okafana indrindra dia ny fametrahana ny tompam-pamokaran-drano fanampiny eny amoronakona izay afaka amokatra rano 10 metatra toratelo. Raha tsy misy ny fiovana dia ho tanterana ny talata izao ny fivoriana anaovana fanapahan-kevitra momba ny bakalorea ho an'ny faritany Fianarantsoa araka ny ango-baovao azo teo aniva ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Miankina amin'ny valin'ny fivoriana tao rampitso talata ny datin'ny fanapahan-kevitra sy ny famohanana ny vokatra hoy ny filohan'ny oniversiten'ny Fianarantsoa ny profesora Emerishar Ajalalaina raha azo antarbizy androany. Tsy mbola misy daty voafaritra aloha hatreto ho an'ireo faritany hafa momba ny famohanana ny valim-panadinana bakalorea. Tranoheva misy 700 no andrasana mandritra ny Bazar de la SADC izay tanterana ny 14 hatramin'ny 20 Aogositra ho avy izao etsy amin'ny parc d'exposition enara etsy laky arivo. Ankoatran'ireo vokatra sakafo sy asa tanana avy eto Madagasikara sy ireo firenena mikambana eo anivon'ny SADC dia hisy ihany koa ny fampisehoana ara-kolontsaina mandritra ny hetsika. Maly dia tonga nitsidika ity toerana ity ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Resin'ny Tanzania tamin'ny Sarono iray Madagasikara indrindra lalao faharoa tafiditra anatin'ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika izay nataony sabotsy teo anivon'ny vondrona be. Faharesena izay nametraka ny Baria eo amin'ny Laharana faha-efatra. Raha mieritreritra ny azo toerana iray farany izay mbola iadina ao anatin'ity vondrona ity Madagasikara dia tsy maintsy mandresy amin'ireo lalao roa farany izay ifandonany amin'ny Centrafrika ny Alarobia izao sy Burkina Faso ny sabotsy izao. Misy adimo ny iray vondrona Madagasikara dia Tanzania izay efa tafita hiatrika ny ampahifadalana. I Mauritania larana faharoa manana isa 4, Burkina Faso manana isa 3, Madagasikara manana isa 2 ary Centrafrika tsy mbola nitoko. Eo amin'izay fanatanjahantena izay ihany dia ny farana omaly alahady ny lalao ny komisiona ny tanora sy ny fanatanjahantena ho an'ny ranomasimbe indiana izay natao tany Seychelles na ny CGSOI. Laharana fahatelo i Madagasikara tao amin'ny filarana amin'ny ankapobeny izay nahazo medaly misy 720 ka ny 500 volamena, 720 volafotsy ary 500 alimo. Ilarana eo moa no larana voalohany nahazo medaly 730 ka ny 720 amin'ireo no volamena, 720 volafotsy ary 30 alimo. Manaraka azy Maurice nahazo medaly 420 ka ny 210 volamena, 370 volafotsy ary 720 alimo. Ho an'ny Madagasikara dia atleta 770 nandray anjara tamin'izany tao anaty fifaninana ara-panatanjahantena miisa 7 sy e-sport iray. Nahatratra 770 ny tanora mpandray anjara tamin'ity andiany 17 ny CGSOI ity avy amin'ny firenena 7 mandrafitra ny voameran'ny tanora sy ny fanatanjahantena na ny CGSOI. Tarantsaraka 10 ny faninanana any Djibouti no ataony andiany manaraka.